Faly miarahaba antsika rehetrarehetra indray manaraka an'ity vidéo izay ataoko en direct ty. Iresaka mikasika ny fitifirana fa tsy fifampitifirana. Aleo mihitsy ny lohazava fitifirana teny Ambohipo isika dia horesantsika efa nisy maro ihany namoaka ombeny hoe inona ny zavatra tena misy fa aleo azavaina tsara ary ho an'ireo izay mieritreritra hoe fa manan-dainga sy tsao indray ny alefanay za fantatrareo tsara fa tsy manelitsao izany mihitsy. Matoa androany vao niteny alakamisy fa tsy tamin'ny talata dia efa dikan'izay mbola manapaka manao recoupement, mbola manangona vaovao, manangona ny proof rehetrarehetra sy ny information rehetrarehetra. Fa ny zavatra sûr aloha zany dia hay tsy fanafian'zio lahy le teny. Ary tsika izany dia nanantena daholo hoe mba niasa kay ny mpitandro filaminana pour une fois mba bravo, mba tena hoe mba manenjika dahalo. Ka inona ity izy? Tena za zany mba za anisan'ilay nanao bravo tsy haiko ny ohatrana, tsy haiko ny mitovy aminà nareo fa tena niteny hoe bravo kosa mba manao ny tena asa nareo. Ka inona? Vao maika pire. Tena hoe loza zany ny mahazo hoe non c'est pas possible. Vetivetika aloha fa mandefa invitation ho an'ireo izay tratra alongany io satria misy olona marobe menina raha tsy mahavoray invitation rehefa ohatr'izao fa izay tratrako aloha dia andefasako, izay tsy tratra kosany dia manaraka akaiky eo ihany. Sasany moa efa eo. Zao arany voalohany indrindra aloha ho an'izay tsy maharaka nisy pobasy marobe nandritra ny adiny iray teny Ambohipo Andohany Mandroseza tamin'ny talata lasa teo. Inona ny zavatra nitranga? Gendarme, élément de gendarmerie maromaro no nifanenjika tamina olona mandeha tongotra ary nisy tomobile 4x4 fotsifotsy Toyota Land Cruiser nijanona teo. Zavatra hitan'ny olona voalohany indrindra dia io fiara Toyota Land Cruiser io dia efa teo ny maraina ary misy plaque rouge. Io izy misy plaque rouge io dikan'izay dia tomobily mpanjakana. Rehefa hitan'ny olona mipetraka teo io efa fotoana naharitraritra dia tonga ny gendarme tonga dia nitifitra vararaka teo amin'ilay tomobily dia nivoaka tao daholo ilay olona anankifito dia nandeha nitsoaka. Nisy tonga dia maty tsy tradrano, misy mbola tafatsoaka dia nifanenjehana. Anankiray vao samby bela, anankiray nitsoaka tsy hita mihitsy ary ny anankidimy maty. Ny anankitelo maty tsy tradrano teo ary ny anankiroa mbola nifanenjehana izay vao maty. Ohatrohatran'izay zany ny fandehan'ny raharaha raha ohatra ka resumena. Tonga dia niteny avy hatrany ny gendarme hoe nisy andian-jiolahy saika hanafika teo Ambohipo Andohany Mandroseza ary lavon'ny bala ny 5 amin'izy ireo. Dia falifaly daholo ny olona rehetrarehetra na izarany mba faly koa mba tena nanao ny asan'ny gendarme dia tena hoe mba nanenjika jiolahy fa avy eo gaga rehefa maino an'ilay fanazavana ny harivan'iny hoe nahitana vola tao anatin'le fiara saika handeha hanao fanafiana ry zareo, tsy hoe efa avy nanao, tsy hoe eo am-panaovana, tsy hoe efa tao amin'ilay toerana nitafiana fa mbola vao nikasa hanao fanafiana. Dia misy vola tao anaty tomobile ary nisy basy ary nisy document maromaro isan-karazany ary nahitana ihany koa cachet-ny Bianco izay nererina hoe sandoka. Dia gaga zany ianao hoe ahoana moa zany mampety an'izany dia hoe nasorona koa ny
hoe tsy mitondra plaky ilay fiara. Dia matetika fataon'ireny jiolahy ireny tokoa rehefa mitondra fiara izy na fiara nangalarina na fiara nofaina na fiara nindramina tsy fantatry ny olona hoe avy aiza dia tsisy plaky. Fa ity zany le olona responsable an'le fiara, zany hoe le tompon'andraikitra responsable an'le fiara dia io Roberto Carlo io. Izy dia directeur ao amin'ny Instat. Izy zany no nikonfiena ny tomobile io araky ny asany izay na directeur anazy taleto amin'ny Instat. Dia misy olona civil maromaro ary nisy gendarme anankiray dia miaramila ny anankiray dia raha tsy diso dia misy polisy koa fa io zany mbola arecoupé. Misy colonel anankiray atao hoe Edmond tao anisany maty teo. Ary ireo olona ireo zany dia tonga dia natao exécution sommaire. Ny atao hoe exécution sommaire dia hoe tonga dia famonoana tsy misy alaharo, tsy misy fitsarana, tsy misy verdict hoe meloka sa tsy meloka. Dia zao zany zavatra napitike raha tena jiolahy tena eo am-perinasy teo am-panaovana ny asa ratsiny mbola mba somary ataontsika hoe manaiky ihany ny sain'ny vahoaka malagasy hoe le jiolahy kosa aloha efa trop loatra ny insécurité, efa trop loatra ny fanafian-jiolahy. Normal raha ohatra ka izay ny réaction ny gendarme. Fa eto ane reto ka tsy izay ka ny zava-nisy. Ny information azonay dia olona tsy andeha hanafika ireo fa anatitra document sy anatitra vola amina toerana anankiray izay eo amin'ny manodidina eo. Tao anatin'io tomobile io dia nisy vola 2 milliards d'ariary, 10 milliards de FMG. Nakaiza io vola io? Hoentinay io vola io. Faharoa, misy document tao. Ary ireo document ireo misy ny bureau de vote fictif rehetra eran'i Madagasikara. Ary alohan'ny hanazavako an'izay dia izao ny zavatra misy. Io directeur an'Instat io dia conseiller non permanent an'ny prime ministre. Conseiller ihany koa izy tao amin'ny SGAP, tao amin'ny Dinandriamaholy, ary conseiller an'ny PAN. Ireo anankitelo ireo mahaconseiller anazy daholo. Dikan'izay olona tena akaiky fitondrana io fa mahafantatra secret. Nanomboka fotoana maromaro teo amin'ny quelques semaines teo na quelques mois teo dia nanomboka nivadika izy satria namoaka ny données statistiques teo amin'ny Instat hoe misy zavatra tsy normal atao amin'ity données statistiques ity. Dia izay no nanasorana anazy tsy ho talenta ao amin'ny Instat. Ny mikasika ny hoe naveriny tsy naveriny tomobile fanaon'ireo malagasy ao Madagasikara io voiture de fonction d'alaina dia mbola tsy averina io hitantsika tsara fa na ny mpikambana tao amin'ny CENI aza nalaina tamin'ny huissier vao azo ny tomobile raha tsy diso tsy azo akory ilay izy hatramin'izao. Donc tsy hany olana hoe nitazominy ara-dalàna tsy ara-dalàna le goragora eo amin'ny administration mahatonga an'izany fa tsy hany olana. Fa ny mahagaga dia izao ny hetsika be mihitsy ny compte fake rehetra serasera mada vaovao androany ritoavina arabe izy fa sura fa compte fake folo mijery eto amina eto farafakeliny andeha indray anao pub an'ity resako ity dia ilaza fa fake. Fa ny zavatra misy dia mahalala secret io olona io, mahalala secret arirakiraka. Tamin'izy tao amin'ny présidence dia nirahany panna, nirahany tao amin'ny présidence anatitra vola tao amin'ny panna naovana motion de censure. Iza zany nampanao an'ilay motion de censure? Rajoelina. Tao amin'ny présidence nampanao an'ilay motion de censure izay saika analana ny Tsay Christian. Fa rehefa hitany zareo hoe tady andela izy dia nasiany Mamy Ravatomanga pression Rajoelina hoe avereny io
ajanona io fa tsy ekena ny analana ny tsay kristian fa tsay kristian ihany ny ilaiko mipetraka eo. Avy eo nijanona zany le motion de censure de manomboka tendu ny eo entre ny mpanina sy ny primature. Io bandy io koa dia efa nanomboka ny vadika tanteraka aty amin'ny mpanina izy. Tsy hoe nandeha tao an-tranon'ny mpanina zareo tamin'io fa mbola teo ivelany. I mpanina Christine Mansora teo mbola tany amin'ny Assemblée nationale amin'io fotoana io. Fa ny document eo amin'izay sany tiako atongavana. Ny document izay nentin'ireo olona ireo dia document avy amin'ny chef district fitopolo isa manerana ny Madagasikara, misy ny PV izay novaina, misy ny PV fictif amin'ireo bureau de vote fictif, PV natao falsifié zany fa tsy fictif, PV falsifié avy amin'ny fokontany raiky amby telopolo sy sivanjato exactement, bureau de vote miisa 2397 plus exactement, ary mitotali vato 1 697 700. Zay ny zavatra tao anatin'ireo PV ireo izay 1 697 700 voix ho an'ny Andry Rajoelina. Ka izay zavatra zay no tao. Ny zavatra tsy fantatr'ireo olona izay namono an'ireto olona reto dia misy double ireo zavatra ireo. Fa copie no nalefa tany ary misy original, misy copie any ary misy original mandehandeha quelque part any. Fa mbola ivoaka eo ary ho hitantsika. Fa izay ny antony namonoana andreo mba tsy hahatongavan'ireo PV falsifié ireo any amin'ny olona tokony andefasana anazy. Misy ihany koa dossier hafa izay manahirana an'ity fitondrana ity izay mety ho toratonga ny ampelantanan'ny fitsarana ny Londres dia mety apidikizo an zareo. Ary mety hanampy be dia be ny investigation mikasika ny kolokolo izay ataon'ireo mpitondra ireo eo amin'ny fitondrana. Ka noho izany dia najedaka fotsiny reto olona reto. Tsy misy hoe sommation fifanenjena, tsy misy hoe namaly ireo olona ireo na nitifitra koa. Ary tsy misy diam-bala na hoe douille na cartouche na ohatr'izany teo amin'ilay tomobile fa ny diam-bala ny zandary no betsaka teo. Izany dia midika fa novonoina kitsirano ireo olona ireo. Ny loza dia zao misy efa nitsoaka le olona nandeha moramora nitsoaka hoe mety efa naratra izy zany dia nandeha dia tonga dia nitifirin zareo. Raha hitanareo ny vidéo izay anananay dommage le izy tsy afaka alefa amin'ny Facebook, lohan'le olona daholo nitifirina, ny sasany aty avava, ny sasany any amin'ny lohany. Tsy possible zany rehefa hanenjika dahalo zany tsy ny lohany no tifirina fa na ny tongony na hoe voatifitra amin'ny vatany fa tsy eny amin'ny lohany. Fa matoa ny olona tifirinao tonga dia any amin'ny lohany efa élimination physique zany. Inona zany tiana tongavana? Misy maramila reo, misy gendarme, misy police, misy olon-tsotra, misy havana gendarme, misy havana maramila, misy olona zay manana ny promotionnaire ao amin'ireo ataontsika hoe tandroka ary ny vozonareo. Ianareo ve dia manaiky mandra-paroviana amonona ny namanareo ny malagasy ohatr'izao? Nareo ve dia manaiky hoe ajedaka ohatran'izao ny namanareo satria mitondra secret? Ary ao Maramila ao amin'izao tsika amin'ny teny izao dia misy général anankiroa, ny anankiray général Atomani, dia misy anankiray ny hoe Mikael, dia ny anankiray tsy tadidiko ny anarany fa ireo zany dia garde à vue amin'izao tsika amin'ny teny izao pour atteinte à la sûreté de l'État satria hoe nikononkonona ivadika. Mbola tsy haintsika izay tena tenant et aboutissant fa ny marina dia hoe nivoaka izay information izay dia nanao démenti zareo tao amin'ny gendarmerie, tsisy an'izany.
nefa amin'izao fotoana izao ilay olona mbola maintenu en garde à vue ao. Inona ny antony? Ny zavatra misy zany dia izao, mamoaka secret ny olona sasany dia misy fuite les informations dia possible za mieritreritra an'izany, possible le olona anankiray tafatsoaka no informateur an zareo. Iny no possible laza hoe eto zay plus exactement zao fa raha tena hoe najedaka daholo reo raha io fomban'zareo matiny daholo. Iny olona iny zany mety informateur. Faharoa, mila mitandrina isika fa satria rehefa tena misy ny asan'ny jiolahy tsy mahavita akory nyreto gendarme reto tena hoe manenjika an'le jiolahy. Fa rehefa olon-tsotra zao zany olon-tsotra tsy jiolahy reo, misy olona ao amin'ny tafika ireto le anisany voatifitra reto dia lazaina fa hoe jiolahy saika hanafika. Lazainy zareo eto ambany masoko eto hoe saika hanafika olona teo andohany mandro seza io fiara io ary nanatitra vola ao amin'ny panina aloha. Zany ny argument ny serasera mada. Zany ny argument ny vaovao androany. Dia ataovy tsara le logika ho antsika mijery. Olona andeha hanafika. Inona ny ataony amin'ny andro atoandro amin'ny folo dia efa eo amin'ny arabe eo. Avy eo anatitra vola hono izy dia hoe anatitra vola ao amin'ny panina. Te andeha i-inculper any panina indray zareo hoe reto nisy olona nanatitra vola maloto tao aminao na vola tsy haiko izao dia ianao zany inculpena hoe nanonga-panjakana dia zao. Satria niteny taminareo omaly hoe tadiaviny zareo samborina hipanina sy professeur Ranjeva. Inona ny antony? Satria ny antony tadiaviny zareo hisamborana anazy dia tsy misy ninina afa-tsy io fanelanelanana ataony zareo amin'ny fifidianana io ary mba ineutralisena le fanelanelana satria mandroso dia mandroso io fanelanelana io ary tsy emotra mihitsy. Zay dia teneniko dia ezana nampiazakazaka an'le famoahana an'le valim-pifidianana kanjo nomeny reto olona le maty reto saika omena olona zany ireto valina PV izay falsifié. Izany PV falsifié zany dia tsy voasambany no hitantsika fa tamin'ny 2018 dia nahatratra 1,150,000 doublons ny natao tao anaty liste électorale, 7,000 ny bureau de vote fictif ary ny araky ny fanangonam-baovao izay azonay dia maro dia maro ireo bureau de vote nandefasana olona, nandefasana observateur. Izahay izao anisany nandefa observateur. Ny zavatra hita teny dia misy bureau de vote tsy existe, misy bureau de vote amin'ny emplacement nafasana, misy bureau de vote anatina tranona olon-tsotra tsy misy bureau akory, ary misy PV izay fenoana olona anankiray mameno PV maro be amapolo ny amanjatony. Mbola ivoaka daholo izany rehetrarehetra izany fa alefa tsika tsikelikely ny information. Quoi qu'il en soit, za zany tena tehiteny ao anatin'ny dictature totale tsika izao mba hampadaniana kotokokoty any Andry Rajoelina satria nahoana mamy ny seza, mamy le mijanona eo 5 taona fa indrindra rehefa miverina eo fandroana izy dia misy ireo Wagner, Russian ary ireo ataontsika hoe orinasa frantsay tsy manana scrupule miara-miasa amin'zareo andeha hividy ny Secrène, ny Îles Éparses ary ny port ny Diego. Inona ny antony? Izay ny dilan'zareo. Fa ireo frantsay izay midilina amin'ity Andry Rajoelina ity tsy manana eritreritra mihitsy hoe ny Andry Rajoelina midilina amin'ny Wagner ange mandeha à l'encontre ny intérêt an'ny frantsay.
fa saingy Madagasikara eo anelanelan'izay no tena hoe very maty antoka satria isika zany lasa tompotrano miono ny fananantsika rehetra fantatrareo ina ny antony anomezana an'le secrène sy le portny Diego any io misy carrière na diamant any Diego itsay Christian no manao emprise amin'ny carrière na diamant io amin'izao tsika amin'ny teny zao. Ary io carrière na diamant io ny enjeu amin'ity élection ty ary amono zareo olona zay tokony ho vonoina rehetrarehetra mba tsy ampivoaka an'izany secret zany. Fa na izany na tsy izany rehefa be loatra ny raha mandrika, rehefa be loatra ny raha latsaka, za sûr fa betsaka ihany koa ny olon-kendry. Tany koa mbola misy Andriamanitra, ny tany koa mbola misy ny tsiny sy ny tody. De ozy izy hoe ho tonga sana amin'izay ny malagasy ijoro sy tsy anakintsony an'izao zavatra mitrango izao. Tsy hoe kory mahita hoe mangingina ny 11 candidat, ny 10 candidat, ny rehetrarehetra de ilaza hoe tsisy ninina ntsony ataon'ireo fa de fa miandry evana eto. Tsy atompoko, tsy atompoko, tsy mikely fatratra izahay, tsy mikely soroka isanandro manao izay anajanonana any fifidianana tsy manjary io izay mbola verika ihany. Io zao hita mbola ho avoakanay aminareo amin'ny antsipriany ny amreo 1 697 700 voix any Andry Rajoelina zay azo tamin'ny bureau de vote fictif ireo. Tsy maintsy arovana nefa ny source rehetrarehetra ary tsy maintsy arovana koa ny olona zay manome ny information anay de mbola tsy maintsy alefa tsy kelikely zany rehetrarehetra zany. Fa ny zavatra misy de zao tsy vitany hoe invalide ny candidature ny Rajoelina, tsy vitany hoe tsy mahazo milatsaka izy fa sady tsy ara-dalàna ny filatsahany satria tsy malagasy intsony izy mizaka zo-pirenena hafa izy efa tsy manana zo-pirenena ahafana milatsaka izy dia mbola ihany koa manao fifidianam-bato, manao bureau fictif fa indrindra ampamonony izay olona mamoaka le secret. De i General Bomba no ampanaovina ny mission hoe tonga de ajedaka daholo satria Bomba sahala amin'ny robot mihitsy manajedaka olona. Tadidio ane monsieur le General Bomba fa olombelona koa ianao misy raha. Tadidio fa ny raha latsaka io de karma ho anao. Tadidio zay zavatra zay. Tsy teny hoe manataranaka ianao fa ny raha anao fotsiny aloha de fa mitetera koa ianao fa ianao tsy robot hoe tsy nofo foamandra. Fa tadidio fa misy farany daholo zavatra atao io na reny raha ny olona naratra teo amin'ny 13 mai reny na ny raha ny olona reo maty tamin'ny fomba mahatsiravindreo de aveo lazaina hoe jiolahy reo olona zao ny zavatra misy. Possible reo olona reo manana dossier, possible reo olona reo efa nisy zavatra tsy manjary nataony fa tamin'io andro io izy aloha tsy nanao fanafia ny jiolahy satria avoaka daholo manko hoe io olona io fa ohatr'izao nanao an'izany izy koa manina mbola nataony PM tsay Christian conseiller. Efa zany izy koa manina mbola nataony SGAP conseiller. Efa zany izy koa manina mbola meilleur ami any sipany SGP. Efa zany izy koa manina izy mbola directeur atao amin'ny instant. Tsy Roberto Carlo ihany io lazaiko io fa ireto olona sasany izay miaraka amin'izareo reto misy garde du corps sasany misy irakiraka ny sasany misy homme de main sasany fa na tiana na tsy tiana dia tsy araky ny eritreretan'ny zareo anazy ity élimination indray mandeha ity fa noho ny fikoropana de tonga de hoe ajedaka fa tratra ny osoka be natao tamin'ny fifidianana fa ny tsy fantany de tsy io ihany ny fomba natratrarana anazy fa mbola misy fomba hafa ihany koa. Ka eo zany de miteny amintsika miantso ny maramila mbola tonga saina ny vola tsy angidy ary io zavatra mahazo an'ireo olona zay miara-miasa tamin'ny fitondrana ireo de mety ahazo anareo koa rehefa mivadika anareo any aoriana any. Ka tsy aleo ve mirahina teny zao, tsy aleo ve mirahina teny zao miara
manajanona miaraka mandray ny fepetra rehetra anajanonana ny fitondrana jadona mpamon'olona tena hoe mpamon'olona hitantsika tsara zany fa vonoana daholo na ny vahoaka na ny olon-tsotra na ny gendary samborina ny syndicaliste inona moa zany nataon'ireto syndicaliste reto inona ny nataon'ny Barson Rakotomanga akoatra ny famondronana ny hery ao anatin'ny syndicat inona ny nataon'ny CSS akoatra ny manao déclaration milaza hoe tsy ekena ny valim-pifidianana tsy ekena ny zao normal ny syndicat raha ohatra ka misintérêt amin'izany satria sady mpifidy ry zareo no hiara-ny antsonjay koa hiara-ny tsindry azolena ihany koa ao amin'ny asany rehefa sendra ny mpifidy lany amin'ny tsy tokony ho izy lany amin'ny osoka ka izany rehetrarehetra izany ny ilazako miantso ny maramila miantso ny polisy miantso ny gendarme mbola mba tonga saina miantso ny promotionnaire an'io colonel Edmond Mathieu miantso ny maramila rehetra izay avan'io Carlo io andraisanareo fepetra re tompoko fanajanona ny fitondrana io fa tsy ataon'olona ny nidonia sy fanafiana teo ambohipo eto daholo tsika rehetra sasany samborina dia tao maty any amponja ny sasany samborina dia any mandritry ny 5 taona ny sasany tonga dia élimination tsisy bedy marina fa tany tsisy fanjakana zao satria ny fanjakana misy amin'izao io dia fanjakana tsy ara-dalàna marina fa tsy tokony hibomba mihitsy no eo fa maninona nareo manaiko ekena hoe manaiko hoe hibomba ny manome baiko anareo ndana ihany na vonoy ndana ihany na tifiro ndana ataovy an'izao ary nareo ve mieritreritra hoe filaminana no hitranga eo mandritry ny 5 taona raha vela hitondra eo zany Andry Rajoelina tadidio tsara fa tsy Andry Rajoelina rero ny manana intérêt amin'io tsy haiko Christian Mamy Ravatomanga Lalatina Rakotondrazafy izy mianakavy ary ankehitriny misy olona vitsivitsy masamijoro ary misy vahoaka marobe mbola miandry fotsiny izay ikontestentsika an'io valim-pifidianana io anajanonantsika an'io ary anaovantsika izay fifidianana tena tokony ho izy ahafahantsika mifidy izay tena tokony hitondran'ny Madagasikara fa ianareo manambasy no afaka miady amin'ny olona manana basy fa ny olona tsy manana basy dia manao basy vava eto fotsiny aloha dia manoratsoratra amin'ny Facebook fa saingy ny information ihany koa dia zava-dehibe satria hainareo tsara hoe ny information mivoaka no ahafahan'ny olona tonga saina mahatonga saina ny olona hoe ay moa zay zany le izy zay ny zavatra ho tantaraiko anareo androany fa mbola ito io dia mbola omena ianareo tsy kelikely eo ihany ny valin'ny investigation izay nataonay fa hatreto aloha dia manentana ny fianakavian'ireo olona anankidimy ireo ise manifester ary ametraka fitoriana pour assassinat par les forces de l'ordre satria ireo olona rehetra izay namono nafaty an'ireo olona ireo dia assassin fa tsy mpitandro filaminana tena ialako tsiny fa izay ny zavatra misy ary tokony hisy enquête tokony hisy suspension ary tokony ho fantatra iza ny nampaniraka anjareo ampamon'olona fotsiny akitsirano ohatr'izao zay afa dia misaotra betsaka indrindra dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetrarehetra dia mahereza daholo zay ngamba ny tena tiako teneny mahereza daholo courage daholo tsika malagasy